fampandrosoana ny Madagasikara tokony hajanona ny antsojay atao amin'ny orinasa hoy Hugues Johnson. Vokatra lavanila tao anatin'ny efa-taona, serasera sy politika ihany no vitan'ny mpitondra. Tetika alabato amin'ny endriny rehetra, nampitandrana mafy ny filora valomanana sy ny antokotiko Madagasikara. Sabotsy afahenina ny volana May taona 2024 aterina indray ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indraina ato anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao manasana mpanajana anaraka izany hatramin'ny farany. Mila mailo tsy anakilembenana isika ho ny Front National ny antokotiko Madagasikara fifananana demokratika ny fifidianana ho izy ka manainga ny seny anao ny ezaka rehetra anarenana ny lesoka azahoana lesy mpifidianana feno sy marina ho iatrany ny filomary karavalomanana totosa androany moa ny kongresin'ny tima ho an'ny faritra antsinanana feno iboka ny efitra malalaky ny Magro Tomasina nahitana solotena avokoa ireo distrika manodidina ny Tomasina ary nitondra ny marary azy izy ireo Hasinandriamanala sy Mateo Prince. Tsisy nandinganana intsony fa feno ipoka tanteraka ny efitra malalaky Magro Tanambao 5 Tomasina izay nantanterahana ny kongresy patry ny TIM sy ny RMDM. Amma kongresy azy dia niaino feony fitarainandreo ponina ny filomary karavalomanana. Mafy ny manjoana ny Marilambo, ny fiainany, ny vidim-piainany. Raha ny sakafo nohaninay tagny tamin'ity taona ity, tamin'ny 1957 angambany nahitako olona nahandro ofika farany, dia antadina agnaty ala agny misy anazy nohanina zany tamin'ny fitondrana ankehitriny ity. Ka niangavy zay président satria mafy loatra raha agnatin'ny faritra Antsinanana dia zay Marilambo linda mandray fesana tamin'izao fitondrana zao. Mikasika ny lavanila ny Marilambo raha jerena ny taona dia niany Savada dia mbola manana tao ambony io distrikany Marilambo amin'ny tao dia vanila. Zakena hoe nivarotra 5 alina sy resy zahay taloha ny kilony vanila maiso. Tamin'ny farany zao varotra 8 arivo. Raha nandeha nijery ny lispisdanina tao amin'ny bureau-ny fokotanina Antanambo ao dia araky ny tenen'ny président Tanambo commune ny Marilambo dia nisy olona 100 sy tafiditra anaty lista tamin'ny fokontany anankiray 100 ary ny karnena noratana an'izay tenen'ny président tamiko dia nanjavona sy hita fa soa ihany fa misy vodiny nataony agny amin'ny amikaeny. Ataoko angambany fa sisy vahiny amin'ny Tanambo manam-pozitsika jiaby io amin'ny resaka faratsiny lalana. Ao moa misy fotodrafitrasa fa hôpitaly Manarapetra monsieur le président nefa ny lalana tsisy dia tavela agnatin'ny 3 taona ary tsy hitako angambany varan'izegny zavarzegny raha tsy vita ny lalana. Ka fangatahana monsieur le président dia firosanao angambany vahaolana amin'ny Tanambo manam-potsy fanamborana ny lalana. Regny angambany tena Zava-dehibe ny kongresy tahaka izao ahafahana mihaino ny etaeta ny vahoaka. Arafitra ho hevitra iray mba ananganana ny fandarana azy anavotana ny firenena sy ny malagasy rehefa tafaverina eo amin'ny fitondrana indray. Ireo solotena avy amin'ny district maheno ny tenin'ireo Marilambo tena mahavaky fony tsy mieritreritra azy. Ohatrany tsy olona lelana tsy sahaza tsy mendrika ho an'ny malagasy zany zavatra mahazo azy an'izany efa manao tsy fanao tena zany koa any avy any manoro saika tsy mitsahatra mihitsy nga mera taloha tsy dia zay naovana azy satria anatiny eo ilay zavatra tena maharary azy dia ohatran'izany koa Tanambo manapotsy loza tena tsy dia zay nasana azy hoa vatomandry Brickaville alainy olona ny taniny dia tena fanjakana baranahana Tomasina faharoa tsy alavy zany Tomasina faharoa zany fa akaitra
tena vidim-barana zay tsy ho vita ozy fampianarana zana la misy zany rehetrarehetra zany iandry atsika zany dia zay ny antony ilanan'ity congrès ity enoko anareo mieno a dia mamantatra hoe zany nono io a miaraka taminareo miaraka taminareo mpiaradia amintsika mpamaty vola zay olona rehetra zay niombona tamintsika tamin'izany tamin'ny 2002 nanao io tsika aitsika io zany ary ho vitatsika fa matahotra ho vitatsika io ka dia anangana firenena vamysika ka aza matahotra manana finoana aza matahotra bo anangana firenena vamysika ary vitatsika io zay ny afatry pasteur Antsimarainy mijorozy izy miazava fa tonga fahazavanao tonga ny fotoana fotoanao 2023 fotoana anaovantsika fifidianana anovatsika tanteraka andrao iretatsika ary indrindrindrindra mpisovantsika ohatraniana fahaizantsika Manoloana ny fifidianana ho avy izay fifananana demokratika andraisan'ny rehetra anjara dia niantso ny seny ny filoha Marc Ravalomanana mba hanao ezaka mafy hanarenana ireo lesoka azahoana lesy mpifidianana feno sy marina. Antso avo atao amin'ny seny noho izany zavatra rehetra mitranga zany le seny dia miantso anareo izahay mba hijery ny lesoka sy ny kitoto misy satria zay zao dia mahita ny analalava raha talentsiria taraina misy fa sady tsy misy le karine isoratana no mbola tsisy zany selereo zany nandalo tany aminy ka miantso anareo izahay ary milaza aminareo fa araka idolo na izy anaizy misy nity amity dia zao oka hoe mba tena anaraka tsara ny asa zay endreketanareo ianareo ary amin'ny baiko any amin'ireny faty reny tsy menatra misy zany resaka aminareo ary tsy matahotra ihany koa zay fa hijoro. Isy ny congrès nasionaly voatanterahana any Antananarivo tsy ho ela ka tsy maintsy aravina avokoa ireo fitaraina ny vahoaka isamparitra ireo. Hetsika roa lehibe moa no tanteraina tao Tomasina tamin'ity androany ity teo ny hetsiky ny TIM fa teo ihany koa ny congrès ny RMDM afaritany ny Tomasina nisy araka izany ny famakina izay fehikevitra izay araka izao manaraka izao izay novakiny ny loholona teo aloha Rémy Rafidy Arson avy amin'ny antoko ASVM. Latsaka lalina amin'ny fijaliana sy ny fahoriana ary ny fantrana ny vahoaka malagasy vokatry ny tsy fahaiza amin'ny tantan'ny mpitondra ankehitriny. Fahatelo, miseho amin'ny endriny maro ny tsy fandriam-pahalemana ato anatin'ny faritra toy ny vakitrano isan'alina, ny fiparitahan'ireo zava-mahadomelina ka nahatratrarana ireo ankizy mpianatra maro mbola tsy ampy taona tamin'izany. Hitantaratra ihany koa ny vonolona isan-karazany ary ny fandrobana ireo orinasa misy eto an-drenivohitry ny faritra Atsinanana. Efa tsy kapitaly ekonomika intsony i Toamasina araka ny voalazan'ireo mpitandro ny filaminana fa kapitaly tsy fandriam-pahalemana. Manginy fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana zay efa mampikaikay sy zaratsy hamono ny vahoaka malagasy ka mahatonga ny vahoaka sasany mivarotranaka amin'izao fotoana zao. Noho ireo voalaza ambony ireo dia mitaky ny isian'ny fiovana sy ny fanovana eto amin'ny firenena ny RMDM ato anatin'ny faritra Atsinanana. Mitaky ny isian'ny fikaonan-doham-pirenena mba ahafahana mametraka miaraka ny lalam-pifidianana sy ireo fitsipy-dalao iraisan'ny mpisehatra rehetra mba ahafahana miroso amin'ny fifidianana amin'ity taona ity ihany ka mba ho vokatra ho eken'ny rehetra ary fifidianana madio
no hitranga mba ho antoko ny fitoniana sy ny filaminana. Masina ny tanindrazana. Raha itsika mendalana atao anatin'ny fampalalam-baovao ihany moa ny toy ny izay kongresy paritra ny antoko-timma tany amin'ny faritra antsinanana izay rehefa vonona ny sary fa hivadika lafim-baovao hafa aloha isika. Iantohan'ny isian'ny fifidianana madio sy mangarahara eto amin'ny firenena ny fananana lisam-pifidianana tomombana araka ny tokony ho izy. Ny olom-pirenena rehetra no tokony samy anara-maso ny lisam-pifidianana eny amin'ny fokontany hisorohana ny krizy mety ho ateraky ny tsy fahatomombana maro hita amin'izao fotoana izao. Miantso ny hanovana ny lalam-pifidianana sy ny lalana amin'ny fiainana antoko politika ny avy amin'ny ACS na ny Amicale des anciens conseillers supérieurs de la transition et sénateur de Madagascar. Vonjalaina manana sy Manu Randriamanala. Ny olom-pirenena tsirairay manana didy amin'ny fanaraha-maso ny lisam-pifidianana, indrindra manoloana ny tsy fahatombanana maro hita amin'ireo lisam-pifidianana vonjy maika nalefa ny sony eny anivon'ny fokontany. Amin'ity taona 2024 ity tokony hanatanterahana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary fandikana ny lalam-pandrenona ny tsy firosoana amin'izany. Mila mailo manoloana mety ho fangalaram-bato ataon'ny ekipa amin'ny fitondrana ny tsirairay ahafahana miaro ny safidiny. Na hitsy ny avy amin'ny ACS ary ny laza fa tsy ny lalam-pifidianana ihany no tokony havaozana eto amintsika fa ny lalàna rehetra efa lany andro tsy mifanaraka intsony amin'ny ivan'andro ankehitriny. Mitaky ny sy ny fifidianana madio sy mangarahara mba hisorohana ny krizy indray ihany koa ny avy amin'ny ACS. Ka ho anay zany amin'izao fotoana izao tena mbola hita ny lesoka amin'ny fanaovana an'io lisam-pifidianana io. Ka tokony atao zava-dehibe mihitsy ny fanavaozana an'io lisam-pifidianana io mba ho ao daholo ny mpifidy mananjo rehetra. Zay zany mahatonga anay hoe io lisam-pifidianana io tokony arahana maso akaiky ary ny rehetra tokony mandray anjara amin'ny fanavaozana an'io lisam-pifidianana. Averina ihany tsy misy fifidianana madio ao raha tsy lisam-pifidianana vaovao tena ahitana ny olona rehetra no mipetraka. Tonga ny fotoana andraisan'ny vahoaka malagasy an-tanana ny hoaviny amin'ny alalan'izao fifidianana izao ka tokony hahay fidy ny rehetra. Fanarenam-pirenena, fampivoarana ary rivo-baovao no takiny vahoaka malagasy amin'ny repoblika vaovao izay ijoro aorian'ny fifidianana. Mba hisorohana ny krizy izay mety anapotika indray ny firenena, ny ACS dia mitaky fifidianana madio, mangarahara sy tsy misy osika ary miantso fitoniana hatrany. Antananarivo Fotoana izao andraisan'ny vahoaka malagasy an-tanany any hoaviny amin'ny alalan'ny fifidianana ka tokony hisafidy izay olona hita ny fahitondra fanovana eto amin'ny firenena ny olona mananjo aneo ny safidiny amin'ny fifidianana. Takiny ACS ihany koa ny sy ny fanovana eo amin'ny lalàna mikasika ny antoko politika mba hisy ny fanovana ifotony. Manodidina izay vaovao ny fifidianana izay hatrany ny faran'androany ny fehim-potoana ahafahana manamarina ny anarana anatin'ny lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany izay mitohy hatramin'ny faran'ny volana kosa ny fandraisana ireo izay mbola tsy nisoratra ny anarany ao anatin'izay lisam-pifidianana eny anivon'ny fokontany izay azo sy adidy ary andraikitry ny olom-pirenena ny mandeha mifidy dingana voalohany hatongavana amin'izany ny fanoratana anarana eny anivon'ny fokontany sy ny fanamarinana izany. Ondalalaina ranay manana sy Manu Randriamanala. Samy manana didy amin'ny fanentanana ny olona namarina ny anarany eny anivon'ny fokontany antoko politika ny avy any amin'ny fokontany ny seny ary indrindra ny fanjakana foibe. Androany dia teny Akazomanga nanaovany tany Oratim boribory-tany fahaenina fanentanana ho an'ireo izay mbola tsy tafiditra mihitsy ao anaty lisam-pifidianana mba hanao izany ary koa namarina ny anarany ho an'ireo izay efa navita amin'ny fanondratana anarany. Sektora 12 ao anatin'ny fokontany Akazomanga nanaovana ny fanentanana ary herinandro maromaro no efa nanao fidinana ifotony toy izao ireto mpikatroka avy amin'ny antoko Madagasikara ireto. Raha tetỳ amin'ny fokontany Akazomanga aloha zany dia tena hita hoe tena marisika ny olona ary efa betsaka koa no nijery ny anarany teny amin'ny fokontany ary mbola misy koa ny hoe ny tanana zany zao vao tapa-kevitra hoe isoratra anarana tsy fantatry zareo hoe fahafantarany zareo zany hoe mbola any foana ny anaran'ny zareo
kanefa amin'ireo fonte moa dia tsisy tsony taloha iny fa vaovao mihitsy dia zay izy vao tapa-kevitra zany hoe araky ny fanentananay isoratra anarana eny amin'ny fokontany. Soa sy andraikitra misoratra anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana dia zay nanentananay ny olona. Samy mahatsapa mahazava-dehibe ny fisian'ny fanentanana toy izao ny olom-pirenena. Ny fifidianana ihany no lala tokana ialana amin'izao fahasahitrana mianjady amin'ny vahoaka izao. Tsy afaka ny andeha hifidy mihitsy nefa raha tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra mifidy. Eny tompoka efa nisoratra anarana mahazava-dehibe an'le fisoratana anarana amin'ny lisam-pifidianana. Raha ohatra ka tsy voasoratra ao ny anarana dia anisan'le tsy afaka mifidy azy zany dia tsy mety manamarina dia misoratra anarana dia manamarina tsara ny lisitra ao amin'ny fifidianana. Manentana ny olona hisoratra anarana izay mbola tsy nisoratra anarana dia manentana ny olona anamarina ny ao amin'ny lisam-pifidianana. Mifarana androany ny fepitaona ahafana manamarina ny anarana eny amin'ny fokontany. Mbola mitohy hatramin'ny 1.3 Mey ho avy izao kosa ny fanoratana anarana ho andro izay mbola tsy tafiditra ao anatin'ny lisam-pifidianana. Mbola hitohy any amin'ireo fokontany hafa manerana ny boriboritany fahaenina ity hetsika fanentanana nataon'ny tanora tiako Madagasikara boriboritany fahaenina ity. Lafim-baovao ny toe-karena kosa indray tsy mitsaha mitotongana ny sandam-bola ariary tato anatin'ny 2 taona manoloana ny euro sy ny dolara izay vidiana lafo ankehitriny. Tsy mieritreritra ny amokatra nefa ny ankamaroan'ny malagasy izay mijanona ho mpanjifa fotsiny ihany kanefa manana ireo fitaovana ampy isotomana mpamatsy vola i Madagasikara. Raha vorazafamainina sy mbola avatsara. Mariky ny fahantrana ny famaroan'ny mpanjifa noho ny mpivarotra amina firenena iray. Tsy manana lanjany ihany koa ny vola ariary mihotry ireo vola vahiny izay tena ampiasaina na faranetana. Ny 570 isanjaton'ny entana eto amin'ny tanan-dehibe anefa avy any ivelany avokoa ary betsaka. Manana fahafana nangana orinasa ato anatin'ny mpandrara malagasy vahiny saingy tsy manana antoka no avin'ny orinasa afaka 10 taona no any. Toy ny firoborobon'ny orinasa Tico izay nanaova ny fanjakana antsonjaika ny ninana katona. Raha milaza indray ny fanjakana fa manana vahaolana mpandrosoana Madagasikara dia toa mijanona ambava ihany zany toy ny famokarana etanol, ny fambolena artemisia sy ny sisa izay natao andemena ny saim-bahoaka. Tsika manana tany midadasika maninona tsika tsy manao an'izany keo. Isika ve afaka manintona le orinasa any ivelany. Ireo le orinasa anankiroa ngezabe tsika ireo ary ampijaliantsika hoe hovainy code minier, hovainy izao ohatran'izany dia ohatrany hoe manao antsojay amin'le izy tsika. Dia izao indray hoe angatahana apahany amin'le exportation. Izany zavatra ny tsy fanao. Ny exportation zany tokony vatsinina vola ara ny olona manao exportation mba ahafahany mamerina vola be dia be eto. Manao izay isarihana olona maketo. Zany hoe omena toky zany le olona fa tsy anaovana antsojay izy ao anatin'ny 20 taona 30 taona ary roa tokony manao fanenkenany amin'izay. Tsy mahagaga raha mijanona ho mpanjifa fotsiny 100 isanjato ny malagasy. Tsy misy intsony mieritreritra fa vita hanangana orinasa amin'izay kely eo am-pelantanana. Manampy ny kolontsaina zatra toloram-potsiny nanomboka tamin'ny teteza mita, ny tsy fandriampahalemana, ny jiro tapaka lava ary ny vidin'entana miakatra isan'andro. Dia mivarotra na ohatrany hoe bolao kely sy anana kely iny ary dia mahazo vola dia andeha hanjifa. Izay foana ilay izy fa tsy misy mieritreritra hoe hivarotra an'ity andeha mba hanaovako famokarana. Izay le toe-tsaina mbola tsy misy eto Madagasikara. Sarotra ny anarana ny Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy ny paitoe-karena. Nareo fotodrafitrasana mpanantenana aza tsy misy vita. Izao indray miomana amin'ny fampelezan-kevitra sady ny mpitondra. Fa tsy mbola nahitam-baolana treto ny mikasika ny volo fanondrana lavanila ataon'ny filoham-pirenena fitaovana politika ireo tatsapamokatra ary ampanantenana zavatra tsy misy akory. Raha tokony ho tonga hatramin'ny iray tapitrisa ariary ny kilao ny lavanila masaka zara raha misy mividy iray hetsy ariary izany ankehitriny. Raha vorazafamainina sy mbola avatsara. Samy andrandra ny vidiny lavanila ambony ny tatsapamokatra ao ambanja mandritra ny fisokafantsena ho an'ny 5 Mey ho avy izao. 5,7 ariary ny fiatrambidina petraka ny ministera fanapahakevitra izay nahatonga fidokonana tsy mbola nahitana vahaolana hatramin'izao. Politika hitazomana seza atao mitondra no ambadika izany no ny mpandinika raharaham-pirenena iray. Efa ela ny tenany olona avanio hoe ataovy malalaka eo. Agnatin'ny 4 taona anao zany dia serenao dia izao zany efa tara fa kaiky ny fividanana fa hoe resaka azo vato fandrindra moa misy fifaninana raiky mandendeha agny dia iny indray zany vao hoe libéraliser sika ty zavatra ty. Misy zavatra tokony agny amin'ny 500 000 ariary zany dia hoe misy vidina sasany hoe 50 000 ariary 100 000 ariary. Ny kilao ny lavanio mbola voatazona any amin'ny collecteur sy ny mpambola agny.
io rehetrarehetra io de ataontsika hoe communication daholo io resaka amina resaka politiky anina daholo fa mamitaka tegna ihany mamitaka tegna ihany satria le menomenon'olo agny tsy de mbola afaky loatra aminazy zao am'izao zaka misika miteny zao. Tontompo mangatakatiny sisa ny tatsapamokatra lavanila malagasy inina vonony ity sehatra ity mba hanjakany mpanambola kantony amehezana ny vidiny mora efa noferina raha teo ihany koa ny mpandraraha afaka ny sehatra amin'ny lavanila eto amintsika ka ireo no mifeny vidiny amin'izay itiavany azy tsy manam-pidiny ireo mpamokatra noho izany ka voatery mandefa netany amin'ny vidiny mora. Namoaka fanambarana ny sendika ny mpiasan'ny Instat androany tsy mbola nisy nivaly avokoa ny akamaroan'ny fangatahan'izy ireo fitakiana izay efa hatramin'ny taona 2024 manao antsoava araka izany ny sendika mba hijerevana vahaolana mikasika izay fangatahan'izy ireo izay Jessica Miray Manorandria Malala. Efa hatramin'ny taona 2024 ny sendika ny mpiasan'ny Instat no nanao fitakiana mikasika ny olana iaina mpiasa ao. Isan'izany ny tsy fisitrahany mpiasa fisitrondronono no ny tsy fandoavan'ny orinasa ny lasaka mikinkinapsa hatramin'ny taona 1997. Mitaraina ihany koa mpiasa fa tsy ampy ny teti-bola entin'izy ireo miasa indrindra ny asa fototra andrasana amin'ny Instat toy ny famokarana amin'ny PIB ohatra. Anisan'ny fitakian'ny mpiasa ihany koa ny ampitoviana ny sokajin'ny mpiasa rehetra eo amin'ny lafin'ny karama sy ny tombontsoa. Ny asa atao izy ireo mitovy saingy misy amin'izy ireo no mandray karama ambonimbony kokoa ary mahazo tombontsoa betsaka noho ny sasany. Efa nisy ny fifampiresahana teo amin'ny orinasa sy ny ministera pia dia ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izany. Saingy namaly ny ministera fa dia mila dinihana miaraka amin'ny mpiara-miombonantoka izany toy ny banky iraisam-pirenena. Milaza araka izany ny sendikany mpiasa fa misy olombe tsy mahazo tombontsoa amin'izao olana iainany Instat izao. Manao antsovy araka izany ny sendika mba tokony hijerena vahaolana haingana amin'ny olana iainany mpiasa. Lafim-baovao sosialy kosa indray anisan'ny commune mamokatra vokatra fraise betsaka eto andrenivohitra ny ao Ambato Fahavalo district Anatsimondrano misedra olana nefa izy ireo amin'ny falafosan'ny vidiny sy ny lalam-barotra ka mitaraina amin'ny mpitondra fanjakana ny antokotima voafidy any amin'ny faritra iny no manampy ireo tatsaha ireo amin'ny fivarotana zezika amin'ny vidiny 800 ariary ny ray kilao Ravirazafy sy mbola avatsara. Miankina betsaka mizesika ny fahavokaran'ny vokatra fresy atsara izany na tsy tato anatin'ny roa taona nefa izao ny akapity izay tsy izy ny vidiny tafakatra hatramin'ny 2 ariary mahery no mihoatra ny ray kilao eny an-tsena arakaraky ny karazana zezika. Ny any amin'ny tontolo ambanivohitra makatominy hatramin'ny 500 ariary ny mpivarotra ka ireo tantsaha no mizaka ny tserany ainy. Ny vokatra miakatra nefa alefa mora noho ny fahasahiranana sy tsy fisiana lalam-barotra toy ny teo aloha. Ny fitaterana ihany koa lafo dia lafo no miakatra ty andrenivohitra. Rahapotina amin'izao efa 100 zany no tompony alain'ny olona mivarotra tsinjarany eny amin'ny tsena. Nefa ny anazy dia azahoana efa 100 ka raha maka 5 kilao zany dia efa mahazo 2 kilao zany ambonin'ny zavatra misy. Maka 10 kilao dia mahazo 2 kilao zay 2 kilao zany efa ny avitako any amin'ny 2 ary zay. Dia tena hitany aminay tatsaha mihitsy. Zay tatsaha zany tena miezaka mafy mihitsy amin'ny fambolena fa eo amin'ny lalana moana an'izy dia tena tsy mbola mahita lalana zay ary tsy misy mihitsy zany fa dia mivarotra eny amin'ny sisin-dalana eny. Zay zany nefa rehefa tonga eny amin'ny sisin-dalana misy mandroaka zay. Dia eo zany manahirana sainay tatsaha tokony mba karakarain'ny fitondram-panjakana zay. Tena olana aminay zany dia araky ny ara-jezika sezy bazaha io zany. Fa ny frezy zany tsy mamokatra mihitsy raha tsy sezy bazaha ka eo amin'ny tena fambolena frezy nefa ny tena anto mpiveloman'ny olona tatsaha eto amin'ity commune Ambato Fahavalo ity. Ko hatramin'izay ngamba aloha mbola tsisy ny fanomezana tanana fa amin'izao fotoana izao kosa dia misaotra ny député Alain Tsimbazafa zay fa izy ny tena na miazo zezika zany mora mba tonga tety amin'ny commune Ambato Fahavalo izy mba mampidina ny vidin-jezika dia mba afaka miaina kely zany zay tatsaha. Matsiaro tompona andraikitra ary manampy tosika ny tantsaha eo amin'ny district ana voafidy azy ny solombavam-boaka Alain Tsimbazafa. Isaky ny alarobia dia misy ny fivarotana zezika amin'ny vidiny mora raha oharina ny eny an-tsena ka ireo tantsaha no omena tombony amin'izany. Amidy faty ihany ireo zezika ireo izay mbola tsy ampy aza noho ny filana ambony dia ambony ao amin'ny fokotany Ambato Fahavalo. Satria moa efa voninao ny sary dia ivirenantsika ny akony congrès pasitra tany Toamasina tamin'ity androany ity anampitandrona ireo izay mikasa ny angalabato amin'ny endriny ny antokotiko Madagasikara. Ny Filomary Karavalomanana dia mbola nanamafy fa dada tamin'ny taona 2024 izao ireo solombam-bahoaka tima dia nanafatra ny vahoaka malagasy ihany koa amin'izao akatoko ny fifidianana izao. Asin'Andriamanala sy Mateo Prince.
dada roa sy roa arivo zao afa-tsy dada valam-befolo sy roa arivo intsondry raha nambarany Filomary Karavalymanana manoloana ny fikasan-dratsy ny sasany mikasa Angalabato. Maheno miteninareo teo sahiny jorontsika fa dady 2022 ty fa tsy le tamin'ny 2018 nytiako resana am'izany tsy salasala ary tsy afiafy mihitsiny amin'ny zavatra tsy marina sy tsy ara-dalàna hitranga eo tamin'ny 2018 fantatro zao fa nandresy fantatro zao fa nahazo voia hoe hofanajana andreo androm-panjakana hofanomezana asiny ko zany hoe fifandimpiasa tena zany anopolo fona eran-tany fa tsy le ho tonga président na miaka toerana mamaya fa ny afatarana fotsiny fa hoe malagasy malala ny tokony atao fandimpiasa toerana ampy zay hoe aminareo fa reo afetsifetsena sy fisainany ratsananareo amin'izao fotoana zao hoe angalana adimia teo amin'ny voalaza teo fa hoe raha ohatra ka misy fietsika iverynareo fatao androany dia ame baiko tsy hoe baiko fotsiny fa ame afatra ary tsy hoe afatra fotsiny fa ame teny ilazana fa mailo isika mailo le ira teo ho mailo zay mety amin'ny fokotany rehefa mailo zay any amin'ny fokotany ametraka olona isaky fokotany isaky Madagasikara. Ireo sy ny mbavambahoaka tim izay nanatrika ity fotoan-dehibe teto Tomasina ity dia samy nanentana ny vahoaka hiady amin'ny Alabato avokoa. Izao ny fiomboanantsika aty fotony tsirairay avy firaisan-kina zany any amin'ny faritra tsirairay avy no ahafahan'ny firenena iray manontolo miara-mandresy kanefa tsy ho tonga amin'izay atsika araka ny voalaza regny iray fitenenana rehetra teo raha tsy ataontsika azo antoka fa voarotsika ny vokatra amin'ny fifidianana. Faharoa faritsika miaraka amin'reto namana maro izay avy amin'ny RMDM sy avy amin'ny toko hafa ireto mifanotrona amintsika efa porofo zany fa efa misokatra isika ary mitovy ny tanjo dia tena ampandroso any Madagasikara. Raha efa andrenonareo teo ny tenanay dia maraka le fitenenina hoe amintsika amin'izao fotoana izao mahita ny tsy fahitany miaina ny tsy fiainany mihina ny tsy fihinany izany fanafodiny zany mba tsy iainantsika eto dia olona anankiray ihany dia araky ny teninareo rehetrarehetra teo hoe Andriamatoa Filomary Karavalymanana tena milatsay ianao fa tena mba elany zany fihinanana tsy fihinany zany mba elany zany hoe mahita ny tsy fahitany zany mba elany zany hoe miaina tsy fiainany zany. Fa président raha milatsaka ka atsika tsy miaro ny vatotsika tsisy varany. Raha président milatsaka ka misy mangala bato antsena tsy lany noho izany misy miteny hoe zareny magnano bulletin précoce asina dia amenanao hoe ty arotsay ao avake ndesy le mbola bulletin vierge igny amezana volana teneny le namatsika azo atao tsara ny maka volan-jare fa itsy mahazo vato adiasme akory na volananjy agnatin'ny isoloara misy stylo na misy marqueur ary koa tafiditra koa le olo tsy vity zany fa hoe angala vola zakay izy apio raiky amizay vato io maty azy dere olo apio raiky amizay maty vato andesy le be alay volanao sy hitanjare vato losany maty teknika raiky fa iantsena mifidy présidentna io nentsika amle wi fa zareo mitetetika azo vato hafa vato maty azo jare mazava ity fifidianana 2023 tia ny anaran'ity fifidianana fanavotam-pirenena
fanavotam-pirenena ity fifidianana 2023 ity vondray mandeha isika tamin'ny voalohany tsy mbola fahaizana iny vofanyrony tsy fahalalana fa raha mbola vofanitelony am'izao tsika efa adalana fa nanomboka tamin'ny sivy arivo satria tsika nandefinefitra dia nararotany reo olona ireo ampy zay a tsy misy anaiky an'izany tsony eto na isinona na isinona zay a miomana nareo ia mila fantanareo nefa niasa sy andraiky tapetraka aminareo amintsika tsirairay avy rehefa aitsika niasa sy andraiky tapetraka amintsika ary voafaritry ny lalàna someny lalànatsika dia izao raha misy zavatra ratsy manjary konokonononireo ao tsy manaiky tsika hatramin'ny farany ary tsy manaiky ny délégué tsy manaiky tsika mpiambana tsy manaiky isika manohana sy mairadia président ravanomanana fa ianty hatramin'ny farany ninninona hitangy ao dia tsy manaiky tsika fa ianty hatramin'ny farany tsy maintsy mandeha sy mikadina zay toanatsika hotaperitsika amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity ny fitondrana rajoelona ho ny sekretera jeneraly ny antoko tim vitatsika izany raha misoratra sy manamarina ny anarany ao anatin'ny lisy mpifidianana avokoa isika rehetra ho iantrany ny fanazavany mila mirahinona isika hatratrarana izany ho kosa ireo mpisehatra hafa arak'izao hatato-pavao ny asina andriamanala sy mateo prince izao hatrany nanomboka tamin'ny taona sivy sy roa arivo ny fanapitehana ny firenena ity nipitehanareo ny firenena ary tsy nitsara zay fanapitehana zay manaka kehitriny raha ny olona niasa tamin'ny sivy sy roa arivo very asa tamin'izany mbola tsy miasa izy kehitriny raha ny zavatra fananan'ny olona potika tamin'izany sy ny fampianan'ny olona tsy miveriny zany kehitriny tafitra ny fotoananareo amin'ity taona ity tsy maintsy lany ny fahefanareo amin'ity taona ity tsy misy zavatra andrasana intsony tsy misy zavatra andrasany vahoaka aminareo fa ary aza mampanantena inona intsony ko fa ny fampanantena nataonareo aminareo tsy mankadidy azy tokana ihany milainy vahoaka malagasy dia ny fifidianana amin'ity taona ity ataovy ny fifidianana raha manana fitiavan-tanindrazany nareo na kely fotsiny ary dia ataovy ny fifidianana efa nanolotra daty ny siany sy ny ACC inona tsy amoahanareo ny daty fifidianana mba ahafahany vahoaka malagasy manana tompo fa tena isy fifidianana amin'ity taona ity ary tangemo eto zay dia mampitandrina fa fantatra hoe daholo zay mety fikasana alabato rehetra any satria zay dia manana andratra manaiky anay tiako madagasikara entiky ny fahatany ary dia tonga ty amin'ny fotsofonay daholo reny zavatra isan-karazany hoe ambarana etra zay dia tsy andraiky mora foana izay mety hoe ny alabato iseho amin'ity firenena ity todika amintsika rehetra atao anaty efitrano olona maro sika niaka ary samy manana ny ampolafiny misy ny RMDM misy ny tim misy ireo nanorona ny tim misy ny tim nanohy aty aoriana misy ihany koa ny olona sy fikambanana maro antoko politika tonga eto samy manana ny maizy azy sika samy manana ny fahaizana sy ny fahalalana fa zavatra raha ihany ny itovizantsika eto dia samy mahatsara fa manana dintsika amin'ity firenena ity aoka tambatra ny hery aoka samy banjana zay adidy zay mba ho fanavotana ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy mila mirahina isika ary tokony ampandefitra ny ampopony tsirairay avy satria dia tokana tokoa ny tanjona raha nambara ny firoalefitry ny antoko tima eto Tomasina ho atsika tiako Madagasikara tiako ny mampiseho atsika eto tombona ndraikitra miinvité ny district jiaby amin'ny district zay andreketako afatsy ny Andilamena sy ny Nosy Anala tsy tonga ka dikan'izay iny mampiseho zay hoe andao atsika tiako Madagasikara mba hifandretanana hiara-iasa ao hipetraka ho modely amin'ny antoko hafa zay tsy agnatin'ny tiako Madagasikara zaho efa resako aminareo fa vogno zay atsika olo nianana atsika mahay atsika mana fahendrena atsika tia tanindrazana fa amin'izao fotoana zao zany fitiavan-tanindrazana zany raha avoaka ny vava fa raha hafa ataonjareo ka rehefa vogno atsika 92% ny eto Madagasikara mahantra daholo zany 92% zany
raha mahantra dia vongony zahay ampiakatra anao monsieur le président aresy firenena fa iresy ny fitondrana fa vongony zahay ampisehony fahaizanay. Ny antoko timma dia iray ihany ary tsy manana tanjona afa-tsy ny firenena eo amin'ny fitondrana iray ho kosa ireo mpiatsehatra hafa. Isika ty Madagasikara dia misy kakolafiny maro, misy ireo zokonjokony atao hoe zokony ranay, misy ireo tanora zay mitatana amin'izao fotoana izao, misy ireo tanora kokoa, misy ireo ampitatra kokoa, fa ireo rehetrarehetra ireo miaraka amin'ny RNDM dia toy ny akoroka dia any fakany ihany sapatsapany fa miray ihany ary miambo ray miaraka amin'ny filoha Ravalomanana Menakary. Zay mba nitokotena dia anatra ho antsika zay matahotra so vohilitiliky matahotra so tsy mba eo akaikikaiky ny ray aman-dreny aza matahotra sika marina voalazany Andriamatoa secrétaire général teo atambaro ny herintsika rehetrarehetra fa ray ihany ny tanjona dia narina ty fireneny dia miaraka amin'ny filoha zay efa natotra reo tao ary dia akasitrahanay zato isan-jato izany. Toy izay aloha zany ny akiko ny congrès party ny antoko timma tany amin'ny faritany ny Thomas Nahinya isoratsika ireo hanamana mpanao gazety nampita tamintsika ireny vaovao ireny fa ivadika lafim-baovao hafa isika miapotika sady ny fefilo ao amin'ny fokotany Ambohidava commune nampita tafika fiaramiasa azo avy amin'ny banky iraisam-pirenena manao antsoava araka izany ny ben'ny tanàna anaja ny fotodrafitrasa ary roso amin'ny fanazazina raha mbola misy ny minisy amanimba azy ireny Jessica Miray Manorandria Malala. Fefilo anisan'ny vaky nandritra ny fandalovan'ny rivo-doza ny taona 2024 ny eo Ambohidava, commune nampita tafika. Betsaka ny trabona nateraka ny fahavakisan'ny fefilo. Ny tady fiaraha-miasa araka izany ny commune nanamboarana ilay fefilo ka ny banky iraisam-pirenena no niantoka manontolo ny fanatontosana ny asa. Misy mandavaka sady anefa amin'izao ny manamorona ilay fefilo anaovany olona biriky. Itsika malagasy ihany itsika mpanao biriky ihany sasasasany amintsika ihany no manalemy fefilo satria dia eny amin'ny fefilo mihitsy tsika maka tanimanga anaovana biriky. Iaraha malala nefa fa mamelona an'ilay fefilo tsy dia mora loatra ary tsy nahita vola. Zay mahatonga ny hoe misy mpamatsy vola hafa manampy antsika ao anatiny. Dia mba zay zany mba iarahantsika mba ho fadina amin'izay zay. Manao antsoava araka izany ny fiadidina ny tanàna nampita tafika fa iroso amin'ny fanasazina izy ireo raha mbola misy minimanimba ilay fotodrafitrasa. Ankoatra ny fefilo Ambohidava mantsy dia misy mandavaka ihany koa ny fefilo manamorona andalam-pirenena voalohany hanaovana biriky atrandy. Hoentitra araka izany ny commune amin'ny fanaraha-maso. Fa rehefa tratra ilay olona ngamba ny aorianan'izao mba tena mpiarontsika amin'izay ny sazy satria olona be da be zany no very tombotsoa anatin'ny fitiavan-tenan'olona vitsivitsy zay tena mahavariana dia mahavariana ny fahasahiany zareo mangady ny fefilo manakaiky ny arabe dia ny fefilo manakaiky an'ireny diky ireny tena mahavariana mihitsy nefa tantsaha ihany ireo olona. Raha ny fanazavan'ny commune nampita tafika tsy mangataka famantsiam-bola intsony izy ireo amin'izao fa famatsiana fotodrafitrasa. Izany hoe ny fanamboarana ny fefilo teo Ambohidava dia ny asany nangatahana fa tsy famantsiam-bola intsony. Vaovao ny fanatanjahantena tsy mbola nazo ny volany avokoa ny mpilalao sy ny staff rehetra ny Bary Atranina tamin'ilay prise monnaie avy amin'ny CAF vola manodidina ny 10,000 euro eo io prise monnaie io. Ankoatra izay mitaraina ihany koa ny mpanazatra ny Bary Atranina fa tsy araka ny tokony ho izy ny nizarany ny Fédération Malagasy ny baolina kitra io lela vola io. Jessica Miray sy Manorandria Malala. Samy nanao fanambarana tamin'ny tambazotra tserasera avokoa ny mpilalao ny Bary Atranina mikasika ilay prize money avy amin'ny CAF nandritra ny lalao tranina 2024 natao tany Algérie fa tsy mbola nisy nahavoarany volany tamin'ity herinandro ity. Namoaka fanambarana koa somaly ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra fa efa samy nahazo ny valika sasara ny mpilalao rehetra. Mandiso izany ny mpanazatra ny ekipa satria dia ampahany ihany no mbola nahazo fa tsy ny ekipa rehetra sy ny staff akory. Misy ny efa mahazo satria virement bancaire izy mazava be tsy araka itovy izy satria samy manana amin'ny banky ny mpilalao sy ny staff teknika misy amin'izao fotoana izao zany hoe eo amin'ny 5,4 eo no efa tonga ny volany tsy mamenatra amin'ny teny 25 millions d'ariary amina vola 2 milliards d'ariary
izay zany ny anjaran'ny mpilalao tsirairay sy ny staff technique manangy azy miteny efa nahazo vola daholo ny joueurany sy ny staffny fédération diso zany mety efa nandeha mivirement fa mbola tsy voaray an'ny mpilalao rehetra ny amanokana dia azoko atoroanareo eto za afaka miconsulte eto mbola tsisy ninona ao amin'ny compte quoi mazava zany satria ny procédure bancaire mety hoe nanao virement izy maly mety 48 heures fa mbola tsy tonga noho zany diso ilay filazana fa efa nahazo daholo ary nahazo daholo tonga any le izy fa tsisy filazana tamin'ny mpilalao hoe zao ny volana alefanay tsy araky ny noeritreretin'izy ireo ihany koa ny volanotsinjarain'ny FMF izay tsy ankasitrahany mpilalao sy ny staff araky ny fanazavany FMF ao anatin'ilay fanambarana nefa dia ho fanajana ny toromarika ny FIFA no nitsinjarain'ilay vola toy ny any kluba sy ny ligue baritra tsy nisy mpilalao na staff technique ny teny hoe zato isan-jato tsy omena mihitsy iara-malala fa ny association ny fanomezana zavatra omena ny association zany hoe ny association fédération malagasy ny baolina kitra sy ny acteur tsisy nangataka mihitsy na ny staff technique na ny mpilalao hoe tsy hanome ny fédération fa tokony amin'ny rariny sitsiny tokony izy tokony samy mijery le izy tokony samy mijery hoe manaona sy manahoana zany hoe raha io ny fipetrana dia 30% ny mpilalao sy ny staff technique fa ny 70% sady an'ny fédération no an'ny ligue no an'ny club zay lavinay tanteraka ho manokana za eto dia miteny za mpanazatra fa za miaraka amin'ny mpilalao miaraka amin'ny staff technique satria zay natonga nay anatin'ny 3e place natonga ny Barea 3e place dia ny fiombonana ny fiarahana zay fiarahana zay tsy manana star ny Barea to tsy nanana star tsy nanana mpilalao na ray hoe io fa misongadina be fa ny star ny équipe dia ny collectif dia atreto zay miombona sy miaraka hatramin'ny farany mitentina 10 euro na 2 miliara mahery ny prize money avy amin'ny GAF ho any ilarana fahatelo ho nandritra ny tranona 324 ny prize money dia mari-pakasitrana avy amin'ny GAF ho any mpandray anjara rehetra na afana ny lalao tamin'ny tranony voadonina manokana tamin'izany ny kluba ny avy ny mpilalao Fahambom-piona ny mpanao gazety sy ny mpiasa amin'ireo orinasa an-tserasera maro manerana an'Antananarivo ny teny amin'ny kianja ny Mahamasina tamin'ity androany ity nandritra ny hetsika intermédiat 324 tanjona tamin'ity hetsika ity ny ampisehoana ny firaisan-kina ny samy mpanao gazety iray ihany isika eny an-kianja io no teny filamatra nandritra ity hetsika ara-panatanjahantena no karakarainy ny ho lavitry ny mpanao gazety ity onjalana ny manana sy manofo nandria malala ekipa telopolo avy amin'ireo orinasa an-tserasera eto Antananarivo no nandray anjara tamin'ny fifaninanana intermédiat taona 324 izay no karakarainy ho lavitry ny mpanao gazety androany 9 Mey. Tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny fahalalahany asa fanaovan-gazety ity hetsika ara-panatanjahantena izay andraisan'ireo mpiasa rehetra amin'ny orinasa an-tserasera anjara ity. Ekipa 20 ny fanina tamin'ny taranja baolina kitra ary 10 kosa ho an'ny taranja baskety. Anisany nanasolo-tena nandray anjara tamin'ny taranja baolina kitra ny avy eto anivon'ny fahitalavitra sy onjapeo MBS. Ankoatr'ireo lalao ifanandriana ny sampiasa eny anivon'ny orinasa an-tserasera dia nisy ihany koa ny lalao ara-piralahiana taranja baolina kitra izay nifanandriana mpanao gazety sy ny mpanao politika. Nandray anjara tamin'ny taranja baolina kitra ihany koa ny vehivavy mpanao gazety mivondrona ao anatin'ny AFJM izay misy solo-tena iray avy ato amin'ny MBS. Eo ihany koa ny taranja baskety izay nandraisan'ny vehivavy mpanao gazety mivondrona ao amin'ny Joba Anjara. Iray ny Kianja, io ny teny filamatra tamin'ity hetsika ara-panatanjahantena ity. Tanjona ny ampisehoana ny firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety na dia samy hafa zany toeram-piasana. Tsy voatery hoe anatin'ny asa ihany ny mpanao gazety no iray ny Kianja ny asa fa ety amin'ny fanatanjahantena ihany koa dia iray ny Kianja miaraka ety ka na misy arany hoe taimbava amin'ny fanatanjahantena dia tena hita taratra le firaisan-kina eo amin'ny samy mpanao gazety mba miditra amin'ny hoe fialamboly ihany koa zany sy tafiditra anatin'ny fanatrarana ny vina ny Braony OGM dia ilay hoe mpanao gazety matianina mirahina ho amin'ny fampandrosoana dia ety Kianja ety zany dia efa misy le fifampizarana traikefa eo amin'ny samy mpanao gazety. Isy hatrany hetsika toy izao iny avy eo anivon'ny lavitra ary izahana ny hitondrana ny intermédiat any amin'ireo faritra hafa ivelany Antananarivo. Farany eo amin'ny maresaka iraisan'ny-pirenena notolorana satroboninahitra tamin'ny fomba ofisialy androany atao abay de Westminster Royaume-Uni ny mpanjaka vaovao ny Angleterre Charles III 9 volana taorian'ny fahafatesany Elisabeth II. Olo-mpanjakana ambony maro maneran-tany moa no nanome voninahitra izany andro miaratina antsirako teo malala.
Fotoana manandanja indrindra eo ny tantarany Royaume-Uni ny androany fametrana tamin'ny fomba manetriketrika ny satroboninahitry ny mpanjaka Charles III sy Camilla vadiny izay ianana ny satroboninahiny ihany koa. Itondra ny firenena Anglisy valvolana taoriany fahafatesany Elizabeth II reniny. Fianakaviany, mpanjaka, mpitondra firenena ambony maro sy vahiny mananika ny 304 no nanome voninahitra izany miampy ireo Britanika analkisa. I Charles III no mpanjaka fa 7 no tolorana satroboninahitra tao Abbey de Westminster. Satroboninahitra i Saint-Edouard na Edouard le Confesseur, mpanjaka ny Angletera teo anelanelany 270 sy 490 no nosafidiny Charles III satroina amin'ny mahampanjaka azy. Anisan'ireo fananana sarobidy ho an'ny Angletera ny satroka Saint-Edouard. Vosikajy ho anisan'ireo satroka masina indrindra tamin'ireo nifandimby tao Angletera. Tsy maintsy ampiasaina amin'ny lanonana fametrahana ho mpanjaka amin'ny toerany tahaka izao, miampy ny tehi-mpanjakana, ny antsy, ny globe na ny sarintaniny izao tontolo izao, ny akanjo sy ny maro hafa. Satroboninahitra misy volamena milanja roklao, voadidina lakroa 4. 30 cm ny avony, voahaingo vatosoa 470. Manana tomba bidy 4 tapitrisa euro. Tsy ampiasaina amin'ny fiainana andavanandro anefa izany. Ito mandritra ny 3 andro ny lanonana aorian'ny izao lanonana izao. Raha mpitso alahady, isy ny lanonana iarahana amin'ireo mpanakanto malaza eran-tany ao amin'ny Château de Windsor ho toy ny fankalazana. Toy ny mahazatra dia ny fandaharana ona marina sy ny fandaharana Global News ireo no arahinao avy hatrany. Aorian'izao fampalalam-baovao izao, aorian'izay kosa nisy horonan-tsarindry amin'izay mitondra ny lohateny hoe Agostide, ny sampana fampalalam-baovao manome fotoananao ho amin'ny alatsinainy indray. Velomaro tompoko.